Zahay eto androany dia miteny amintsika fa assumenay ny responsabilité-nay mampara nanendry ny premier ministre Christian Tsay. Assumenay zato isan-jato zany. Raha tsika ifanometsiny eto hoe ianona mamadika tolona, ianona ny atao, za dia afaka miteny anareo koa fa azonay avoaka eto ny taratasiny lehibe tsika rehetrarehetra reo ny fanao sonia tamin'izany zavatra teneniko zany. On va pas se voiler la face. Si ifamitapitaka eto tsika rehetrarehetra io, si ifamitapitaka eto tsika rehetrarehetra io, za dia miteny ny marina foana eto amin'ny 15 mai. Za dia miteny ny marina foana eto amin'ny 15 mai. Sombava mahoaka Timko Roberto fa tsy misy sonina atao no flora Valmarazan tany. Za isan'ny olona miara-miasa akaiky amin'ny président Ravalmana avy aviany azo tonga eto zao. Nandritry ny 3 andro zay miaraka fa tsoloka aminareo fa tsy voantsy tena iavo na inde mandeha aza ary tsy nanao sonina. Ny zavatra horesantsika eto dia tsara raha ohatra hoe asiana fifanajana. Manonona anarana mihitsy le olona miteny eto hoe mandainga député Tsinoka. Za kosa tao klasy Tokovavy mizatra ny olona rahako dia olona tsy mpandainga, ny président Andradjoelina dia olona tsy mpandainga. Matoa président Andradjoelina miteny hoe misy fifanarahana natao sininy ao dia misy fata fa misy fifanarahana natao sininy ao. Rehefa afaka hiteny eto nareo tinona hoe tsy hiditra anatin'ny gouvernemanta io zahay dia ho teneno rembahoaka eto fa tsy nanao fanarahana nareo ary tsy hiditra anatin'ny gouvernemanta io. Sonatao mialatsiny fa constant no ataoko fa ianareo zay nanao déclaration tao amin'ny télé tamin'ny Maliala dia niendrikareo aloha dia olona tsy convaincu sy tsy faly. Tsy misy stress hoe mijanona zany raha tsy vita satria hoe 54-54 any mapara dia ny fanarahana zany zarana zareo dia rehefa tsy nekena ny député zay mampalahelo anay satria ny député nanao ty zavatra ty lasa ny olo-kafa no miravaka ny vanginy zay tsy zakan'ny lohanay.